rehefa feno teniny olona dia feno aina. Izany hoe teny mahavelona. Ozy izy ny tenin' Jesosy izay hoe ny teny ozy izy mahavelona. Ka rehefa raisinao ny tenin'Andriamanitra, rehefa iainanao ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fahavelomana eo amin'ny fiainanao. Ka androany te hanasanao hoe mangetaheta mihitsy izany hoe natofonao Jesosy teny tokana, ilay kapiteny Romana nampalahelo kely. Rehefa teny ny angatahanao dia omeny anao ilay teny, fa izy tsy raha-mpandroso an'i Jesosy, fa ilay teny ihany no nalainy dia nijanona hatreo ny tantaran'izy Jesosy. Fa tsika sady handray teny ny handray an'i Jesosy androany. Amen. Izara fohy fotsiny no hoe tokantrano mifeno ny fanambinan'Andriamanitra. Irin'ny ray aman-dreny irin'ny ankonany izany hoe fanambinana izany. Fa ilay tena fanambinana no zaraiko aminao androany. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo, Jaona fahatelo toko voalohany andininy faharoa, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ry malala mangataka mba hambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Raha voaresaka Jesosy aloha ny resahana dia tsy maintsy loha larana foana ny ara-panahy. Anambina anao ozy izy fa tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany no hanambinana anao koa. Izany hoe resaka ara-panahy aloha izany ny voalohany. Ka raha tiantsika ny handray izany fanambinan'Andriamanitra izany dia ataovy mitovy ny ara-panahinao amin'ny zavatra tianao hitranga eo amin'ny fiainanao. Raha ndraisakitsika hoe Andriamanitra ny voalohany dia tokony Andriamanitra ny voalohany. Fa tsy hoe mody Andriamanitra ny voalohany fa fitahiana ny ilaina voalohany. Reny izany efa toriana foana hoe Andriamanitra tsy azontsika fitahana fa na volondohantsika raha dia hitany. Ka raha samy ho hitany ihany dia andaontsika hianatra hoe raha ianao ny voalohany dia ataoko tena ianao mihitsy ny voalohany. Ao amin'ny Galatiana toko 5:17 izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao ny zavatra rehetra. Raha vao sady olona ra-nofo ianao ny olona ra-panahy dia tsisy vokany. Fa mila olona ra-panahy ianao. Ka mila resena aloha ny nofo mba ahazo vahana ny fanahy satria tsy afaka miaraka amin'ny filan'ny nofo sy ny ara-panahy. Izany hoe tsika izany rehefa tena hiditra ao amin'izany hoe hitady an'izany fanambinan'Andriamanitra izany dia vonoina aloha ny nofo. Fa mitodika any amin'ny fanahy, any amin'ny fanambinana ara-panahy. Rehefa voarainao izany fanambinana ara-panahy izany dia tena hoe manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe namena nitsatoka 3 volana soa fa mba 3 volana fa tsy 4.4 taona tamin'ny taranaky efa fomban'Andriamanitra mihitsy io tamin'ny lalan'ny zanak'Israely. Firy ny tenenin'Andriamanitra nefa firy taona taty aoriana vao tonga satria variana mbola nanao filan'ny nofo ry zareo. Ka raha vao ny olona anankiray mbola milalao amin'ny nofo dia mijanona aloha ny ara-panahy. Ary ny olona anankiray rehefa mijery ny ara-panahy dia tonga dia mandroso be miaraka amin'Andriamanitra. Ka anao ny safidy satria tsy afaka miara-miasa ny nofo sy ny fanahy. Dia rehefa tianao ambinina ianao dia mitady ianao aloha mba hanambinana ny fanahinao. Ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe nijanona aloha izy fa tokony tonga dia 9 volana ilay izy fa izao mbola tefena aloha. Ka tsy fantatra hoe hiandry firy taona ianao hanamboarana ny ara-panahy ety. Fanomponan'Andriamanitra ray havana tsy ivelany fa ao anaty avoaka. Tsy ivelan'ny tarafin'ny olona fa ilay ao anaty avoaka hitan'Andriamanitra. Izay ny atao hoe ara-panahy. Andriamanitra tsy fahavaly ny fanambinananao akory fa izay mihitsy ny eviany. Fa tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany no hanambinana ny nofinao. Ka aza miady amin'Andriamanitra ianao raha misy zavatra mbola tsy tanteraka ao amin'ny fiainatokatrannao fa jereo aloha sao dia mbola misy zavatra banga tetavin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra ny ilayntsika fitahiana mazava be izany tena tsotra be dia tokony izay tian'Andriamanitra ny ataontsika. Rehefa misy olona izao ohatra hoe mba ilailanao zavatra na te ilailanao sitraka reny dia ianao tsy tonga dia hanompa an'iny olona iny na hiteny marary an'iny olona iny fa na te hiteny ary ianao dia mangina aloha satria izy ianao hoe allo angina aloha satria ilainao iny olona iny. Tena lala amin'ny fiainana izany. Dia ohatr'izay koa Andriamanitra fa maninona Andriamanitra mitsomentsika izay zavatra tedaviny
raha izy ny andrasantsika hitahantsika. Raha ohatra tsika ka mila amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanambinan'Andriamanitra dia tokony tsika hanao izay akasitrahan'Andriamanitra. Izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe toetra aloha. Tsy afaka misaraka Andriamanitra sy ny toetrany satria raha maly an'ny Sara izy dia izao tsy maintsy miala aloha tsy tazany Sara, tsy tazany, tsy hitany satria tsisy toetrany tao anatiny. Raha hijery anao Andriamanitra tsy mirespekte olona fa mirespekte ny teniny. Ka raha tianao Andriamanitra mba hitazatazana anao dia atao velona ao anatinao aloha ny teniny. Hoy izy ianao hoe ahoana ihany ary ity tokantranoko ity? Aiza ny fanambinana? Tsy fanambinana ny ilaina aloha fa ny ara-panahinao aloha amboarina. Ary rehefa mety tsara ny ara-panahinao dia ilay 7 volana ngeta teraka ihany e. Fa miankina amin'ny zasy ianao ny mahela sy mahaingana an'ilay izy. Misy ny olona mahatakatra be mitsangana ny anteniny hozy izy pasteur Mano teo satria arany tsara hoe vao miteny Andriamanitra tonga dia andao akatoavina satria io marina amin'ny teniny. Indraindray mahatonga ny olona tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra satria heveriny fohotra anazy Andriamanitra. Ianao indraindray rehefa tenenina zavatra dia tsy miova. Androany fotsiny manaiky dia rapitso verina amin'ny atao ihany satria nahoana izay mihitsy ianao izay. Fa Andriamanitra nefa tsy ohatr'izany dia heverinao fa ohatry an'Andriamanitra ianao dia izay mahatonga anao misakady eny am-panaovana ny sitrapon'Andriamanitra satria mieritreritra ianao hoe za ve ho henony. Andriamanitra tsy olombelona, tsy ohatrantsika izy fa raha vao mijoro amin'ny teniny vao niovy Sara dia jereo fa tonga dia nataony ilay izy, tonga dia nomeny ilay izy. Nampanantena tany Kanana ho an'ny zanak'Israely izy fa izao zanak'Israely no erany. Ka tsy haiko hoe anantena hijanona 4 taona eto tany eto ianao. 10 taona ve? Dia aza variana amin'ny lalao miaraka amin'Andriamanitra fa fotoana izao hitodianareo mivady, hitodianao andraisanao ny andraikitra tokony ataonao. Tsy fahavalo ny fanambinana antsika akory Andriamanitra heveriko foana izay. Tsia fa tahaka izay hanambinana ny fanahintsika ihany no hanambinany antsika. Tsy firehaky ny fahatsarana velany io fanambinana io fa fiainantsika fanambinana, fiainantsika tena ara-panahy. Izany ny tena miantoka an'izany tena. Raha misy olona izany tena hitantsika hoe ambinina dia olona tena miaraka amin'izany toe-panaraka an'Andriamanitra dia izany ny olona atao hoe ambinina. Fa tsy ilay fanambinana hitantsika ivelany ireny mety potika ihany fa ilay fanambinana aina tafiditra ao anaty. Mba te-hiteny ianao raha manana vola ohatrinona ianao afaka mividy aina iray ve? Tsy afaka. Hitanareo voafetra ny zavatry ny tany fa maharitra mandrakizay izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka za tsy te hisarika ny sainao hoe anam-bola be ianao na anan-karena be ianao fa te hisarika ny sainao hoe manana fiainam-panahy be dia be androany. Amen. Iaino ny vokatry ny fanahy manamboatra ny ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra aza miady amin'ny teny izany. Izany ange problema ampiasainy devoliny olona. Raha vao mahitsihitsy ny teny dia mpitoriny tsy tianao voalohany. Nefa ilay teny tsy an'ilay mpitory akory fa ny teny an'Andriamanitra. Satria miasa ny devoly hoe raha vao miovy eo nge ty dia lasa tahina amin'izay, lasa jerevan'Andriamanitra amin'izay. Jereo tsara Joba. Ianao ve nahita olona mba nananan'Andriamanitra firehariana izany? Za ve ianao nga efa nahita ohatran'ny Joba mpanompoka izany? Tena hozy izy hoe wow, vavan'Andriamanitra mihitsy no miteny fa izao Andriamanitra marina. Tsy maintsy nalana aloha izay tsy mety tao anatin'ny Joba mba hisy hamerenan'Andriamanitra azy, ny tena hanehoan'Andriamanitra azy, ny tena fety. Ka Andriamanitra tsy azontsika hovaina fa tsika miova manakaiky an'Andriamanitra. Amen. Rehefa tsy tian'Andriamanitra ny fahotana sy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony dia miala fotsiny. Mafy be nge ao tokantrano izany hoe vehivavy izany anaiky ianao efa manavonina fa izao nonony amin'ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara Petera nge efa nanao izy le zavatra nasain'i Jesosy ataony hoe atsatoy any amin'ny lalina ataovy ary efa nataon'i Petera daholo ireny rehetrarehetra ireny fa izao tsy niaraka tamin'Andriamanitra fotsiny. Fa rehefa niaraka tamin'Andriamanitra Petera nanao an'ilay izy niaraka tamin'i Jesosy, nanaraka ny tenin'i Jesosy vao natsofoka ny arato dia ny fitana dia nizitritra ilay izy izany hoe afaka ilay izy. Hitanao ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy aza manantena fararahana izany. Asa manantena fahasimbany izany rehefa miaraka amin'i Jesosy. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia tsy maintsy mahomby ianao, tsy maintsy ambinina ianao. Izay ny zavatra tiako tenenina anao androany. Jereo tsara fa betsaka ny tokantrano amin'izao fotoana izao variana mitady ilay fanambinana ivelany. Nefany tokony miombon-tsaina
miaraka mitady an'ilay fitahiana ara-panahy. Variana ianao mitady hoe tsara ny loka, tsara ny akanjo, tsara ny rehetrarehetra, dia io mampiady ny tokantrano, io mampisaraka ny vady satria mety hoe tsy nahomby tapoka ilay lehilahy hatramin'ny taloha izy, nahomby be dia ireo avy eo tsy netapo niena ny fidiram-bola dia manomboka miova ny fifandraisana ao an-trano, manomboka mesimba ilay fitiavana satria fitiavana naorina tamin'ny nofo fa tsy fitiavana naorina niaraka tamin'Andriamanitra. Eo ny ahitana an'ilay izy. Raha vao fitiavana naorina niaraka tamin'Andriamanitra dia izao mifampitatana amin'ny mpivady miditra mitady izay zavatra tadiavin'Andriamanitra. Tokony ho tsarovantsika isan'andro fa ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny hitanao ivelany aloha fa ny apetin'ny fanahinao izay maharitra mandrakizay. Raha tia fitahiana ranofo tia ny tadiavinao, hivitananao sakafo na hivitananao zavatra amin'ny vola dia lany e. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ilay fitahiana, ilay fanambinana maharitra mandrakizay, ka raha ho avy any amin'ny raha ho lanitra ianao Andriamanitra dia isany ampiakariny ianao. Any izany no tena tokony ifatohantsika hoe Jesosy raha ho avy ianao, aiza ho aiza izay menakavy kely. Eto ankilako ve mivadiko, eto aorianako ve mijanako, manahoana izay menakavy raha ho avy ianao. Mila tsy miala ao an-tsaintsika izany ny atao hoe fanambinana mandrakizay. Ilay fanambinana mandrakizay mila saintsainanao foana. Ahoana ny ataoko, ahoana ny fitondrantenako, atonga an'ireto akonako reto tena akaiky anao. Mila eritreretintsika izany zavatra izany. Jereo nge Noa tena tsisy niala ny tenin'Andriamanitra nakatoavin'ny Noa dia jereo fa nanaraka azy daholo ny vady aman-janany. Tokony ho saintsaintsika andro manalina izany tsy azo adino mihitsy izany rehefa mivavaka ianao hoe lay apetin'ny fanahiko mandrakizay. Ka efa haintsika ny toetran'Andriamanitra, efa tsy izy hoviana amintsika intsony izany toetran'Andriamanitra izany, fa raha fanambinana ny tokantrano manokana ny jerena dia tsy maintsy mianatra manaiky ny tian'Andriamanitra. Teny amintsika ety amaranako azy hoe raha tiantsika hitahantsika sy hanambina ny tokantranontsika ary Andriamanitra, ao ve ny fifandraisam-pivady amin'ny matena ray azy? Miara-miombon-tsaina tsara ve mivavaka? Tena ao tsara ve izany fifandraisana izany? Izany izao ilay miran'ilay fanambinana ara-panahy. Ao ve ilay tena fankatoavan'ny vaviny lahy? Ao ve ilay fitiavan'ny lehilahy amin'ny vehivavy? Mety hiteninao izany ndray izao ilay izy. Izay teny izay efa henoko foana, fa izao efa tena niainanao ve ilay izy? Efa tena ao tsara ve ilay izy? Ao ve ilay fanajan'ny zanaka ny ray aman-dreny? Be dia be ny ankizy amin'izao fotoana izao na vita diplaoma firy na vita iny fa tsy mety tonga any amin'ilay tanjony irina mihitsy satria maninona? Misy zavatra tsy miaraka aminy ao. Tsy ao ilay zavatra tokana ny tadiavin'Andriamanitra amin'ny zanaka ny fanajana ny ray aman-dreny. Misy fotoana rehefa miha-lehibe ny ankizy dia manomboka mahay miteny dia maniratsira amin'izay, manomboka manao izay tiany amin'izay dia iny nefany ampianariny devoly azy mba hahatonga azy tsy ho tonga any amin'ilay tanjony irina. Dia teny amintsika androany hoe fotoana izao isokafa amin'ny fotsika, manoloana anao sy ny ataonao ahafahan'Andriamanitra mijery anao, ahafahan'Andriamanitra mamaly anao. Mbola veriko indray toro-teny mpanompon'Andriamanitra teo, tsy afaka tonga dia teony eo sarà mivaliana fa tsy maintsy niandry anazy niova aloha. Roviana ianao vao iova, afaka androany dia androany. Raha androany dia androany ianao niova napakevitra, sasany ange ohatr'izany rehefa izany fitiavana izany jereo tiako mivady, izany efa tamin'ny taloha izany, tsy tianao ery mahita olona efa fotsy volo mifampitatana satria tsy hainanao ilay izy dia tsy tianao. Sakilalao an-jatsy izany. Ka ny olona ohatrany mifankatia be mihitsy dia ahoana kosa ary? Satria maninona? Mitahiry an'ilay fitiavan'Andriamanitra. Te hampanantenantsika androany hoe Andriamanitra ange tiantsika e. Andriamanitra tena misaina izy izay hahasoa antsika. Soraty eo am-ponao fa ny fanambinana ara-panahy aloha mamaika an'Andriamanitra. Izay vao mity ivelany. Ka aza potehana ary ny fiainana-tokantranontsika. Ndraindraiky antsika ihany e. Tsika ny tsy miova dia tsy tanteraka ilay planin'Andriamanitra. Tsy ho ihany sarà fa niova. Fa raha tsy niova izy dia adino tany isaka. Fa nisy fiaraha-miasa teo amin'ny sarà sy Andriamanitra. Sarà nanaiky niova na hitsy ny tenin'Andriamanitra dia teraka isaka. Be dia be nge Andriamanitra ankehitriny te hikarakara ny akonantsika. Te hikarakara antsika izy fa itsika mafy loha be.
dia tsy mety aloha dia raha fa tsy mety ianao dia miara-miandry ianao foana Andriamanitra dia hozy izy ny mpanompon'Andriamanitra izay aza vela ho lany andro eo am-panamboarana anao Andriamanitra fa omeo fotoana amin'izay izy hikarakarany ianao. Amen. Hitehaka ho an'ny ten'Andriamanitra tsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Saory ianao an'Andriamanitra fa mbola miteny Andriamanitra. Mbola maninona hoe Andriamanitra? Alléluia. Alléluia. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra no fofantanantsika any amin'ny lanitra ka sitraka azy amin'ny fotsika manontolo. Ny amin'ireo teny mifanesy rehetra ny men'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony tsiray avy izay natsangany teto. Manao vavaka anankiray ianao hoe sokafo ny fanahiko Andriamanitra, sokafo ny sofiko, misokafo ny momba manontolo hiaino anao androany. Mangetaetanao ny foko ny fanahiko. Aoka ny teny rehetra izay aloky ny vavanao eto androany ho tena teny fahamarinana novan'ny fiainako ray manontolo. Mino aho Jesosy fa tsy tahaka ny dirako teto ny voako eto. Ianao no meko voninahitra mandrakizay amin'ny anara maherin' Jesosy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy an'Andriamanitra mahazo toerana toko. Alléluia. Miarabantsika tsirairay avy androany tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotoana maraina ao anatin'ny sabotsy communion masina na fiombonana sy firaisana latabatra amin'ny tompo. Mino androany fa fotoana spesiala mangin'Andriamanitra ny fiainanao. Satria ny fotoana anankiray fanenanao amina teny anankiray ny fotoana ny van'Andriamanitra anao mifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra raha raisinao le teny. Tsisy olona atao anaty Baiboly hoe niona tamin'i Jesosy dia nitenena ny zavatra manokana dia tsy nitranga teo amin'ny fiainan'izay olona izay zay zavatra nitenen'Andriamanitra taminy. Zavatra roa ny ilain'Andriamanitra, fiomanana ny fonao handray an'le teny. Rehefa faharoa, ny fanekenao an'le teny hiasa eo amin'ny fiainanao. Rahantsika ny Jaona toko faha 1:20. Jaona toko faha 1:20 ka hatramin'ny 4:7. Dia vontondray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany sady nisy vato na rindrina teo. Hoy Jesosy esoro ny vato, dia izy Marta nabavony maty tamin'ny tompoko maimbo izy zao fa ifefarany izay. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va, fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesonona ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao raha io misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa niaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ny ilazako izany mba hinony fa ianao ny naneraka. Rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. Dia voaka ny maty, misy fihepatiny tanany sy ny tongony sady voafehy mosara koa ny tavany. Dia hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. 2:2. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va, tsy voalazako va, fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Androany izy ara-mitsika ao anaty fotoana fohy, tena ao anatina fotoana fohy ity androany maraina ity, fa tena miangavy ianao andaontsika hiara hitodika androany, tena hiverina ao anaty Baiboly dia hijery akaiky hoe inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko le mitory androany. Za misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko eto am-pitorinan'le teny. Dia misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao eo am-pandraisana an'le teny. Ao fantatsika fa Andriamanitra rehefa miteny dia izay zavatra lazain'Andriamanitra dia tanteraka daholo. Firenony mino tonga eto androany maraina fa izay zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra dia mitranga daholo. Tena mino an'izany ianao tsika rehetra io manangan-tanana. Atsakany tsara hoe hitako. Tena tsika rehetra le izy. Ndao ary ite-tanana mafy be ao n'Andriamanitra. Ny amin'izany fonotsika izany. Zavatra anankiray ny lazain'Andriamanitra momba an'izay fahamarinan'izay eto anaty Baiboly. Meko toko sy andininy anankiroa tsika. Isaia toko 4:7 ny 9:9 ka hatramin'ny 10:13. Hozy izy, tsarovo zany ka mahereza
ianareo eritrereto tsara zany mpiodina resaka tamin'ny mpiodina izy tsarovo ny zavatra taloha zay efa lasa ela fa iza no Andriamanitra ka tsy misy afa-tsy za no Andriamanitra ary tsy misy tahaka ozy izy zay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela zay tsy mbola natao akory dia le manao hoe ho tony fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra zay miantso vorona miteny izy avy zao toizany hoe zao ny zavatra nataoko dia ny fikasako tsy maintsy ho tanteraka eo zany ny tena tiako tsindrina hoe ny fikasan'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ndao ny tsika ijery teny Nomery toko fahatelo amby roapolo ambokin'ny Nomery toko fahatelo amby roapolo dia ny 9:7 zao ny vaky ny teny Andriamanitra tsy mba olona ka handaingy na zanak'olombelona ka hanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny Andriamanitra zany dia Andriamanitra milaza zavatra mbola tsy nitranga akory fa manome toky fa tsy maintsy ataony zay nikasainy zay zany aloha ny Isaia toko 4:7 zay mbola tsy nitranga akory no efa nilazain'Andriamanitra meloha ary izy dia Andriamanitra mahatsiary mandrakariva zay teny efa nolazainy oreto eno tsara ny ty famarinany ty Andriamanitra zany rehefa miteny aminao raha zao zany Andriamanitra miteny aminao hoe manjavona le aretinao anatinao io dia manjavona androany maraina tokoa io araka izay nilazainy raha Andriamanitra zao no miteny hoe ninona vesatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia hoe soroko dia vitany ny manaisotra ny vesatra rehetra hiala eo amin'ny fiainanao mivoaka eto anao tsy mitondra an'izany motontsony andrasany hoe mosi Jesosy andeha hanangana Lazarosy tamin'ny maty dia ndao ny antsika isainy raiso ohatrana karazana ohatrany mahita tantara ao anatin'ny sainao ianao hoe iny Jesosy niditra dia niteny androany nizaniza maty dia mbola afaka ho velona indray dia miteny zany Jesosy amin'ny 9:7 tsy efa nilaza taminao va tsy efa niteny taminareo ve zahako dasony Jona 11 tsika vetivety aloha le phrase Jesosy mihitsiny no averintsika mba tsisy holatsaka na ray ary 11:40 amin'ny Jona hoy Jesosy taminy tsy voalatsaka va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia teny Jesosy tsy efa niteny taminareo ve zahako fa raha afaka niny fotsiny ianao dia afaka hitranga zavatra rehetra zany hoe ao anatin'ny zavatra niteneniny ny anateraka izay zavatra inotsika zavatra mitranga eto tsy zavatra tsotsotra tsy hivavaka tsika mba ho afaka ny sery fa olona efa maimbo any apasany efarana no atsangana nefa miziriziry le teny fa zay nilazainy tsy maintsy tanteraka misy zavatra tika sainao androany ozy izy tamin'ny Jérémie point anankiray voalohany mila voazona ny vision sy ny fahitanao hifankahita amin'izay zavatra nilazain'Andriamanitra fa ho tanterahany eo amin'ny fiainanao misy alignement amin'ny teny frantsay ny fiasoratra azy tsy maintsy andraisanao fanapahan-kevitra ampitovy fomba fijery sy fahitana amin'izay zavatra nilazain'Andriamanitra ozy izy tamin'ny Jérémie toko voalohany ny 9:10 ka hatramin'ny 9:11 ozy izy Andriamanitra ary indro manendry anao zao andro an'io zao anapahefana amin'ny firenena tenenin'Andriamanitra daholo le programme anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera andrava sy androdana ary anorona sy amboly toy izy Jérémie mijery azy anongotra sy anjera amenna andrava sy androdana amenna anorona sy amboly alleluia tsy alleluia avy ety anatiny fony akory fa mihaino fotsiny izy sady mbola voasakan'le fomba fijery rationnel le olona voafetra ny fisainana maha olona mihaino an'Andriamanitra ne rehefa miresaka aminao tsy miresaka amin'ny niveau anao fa mampakatra anao eo amin'ny niveauany
Andriamanitra rehefa miresaka aminao miresaka amin'ile zavatra hainy izy fa tsy le zavatra mahavoafetranao. Ohatra miteny izy, ianao dia ataoko firenena mihitsy kanota mihitsy ianao dia ianao zany rehefa tsy mino satria ianao androany sady tsy kanota tsy inona ohatra mahita ny tenanao tsinitsiny zany ianao dia ohatra mahatsiaro ianao hoe sany zavatra zany koa ve. Dia ozy izy Andriamanitra jereo io teny io fa tsy nanomboka ninninona teo amin'ny fiainan'i Jeremia Andriamanitra fa natory fotsiny io teny fikasana io mandra-pifoan'i Jeremia ahita izay hitan'Andriamanitra. 1:10 ary tonga tamiko indray, zany hoe mandra-pahatonga sainanao dia Andriamanitra tsy manao ninninona fa ny zavatra ataony miteny fotsiny izy. Miteny fotsiny izy. Efa niteny izy fa zao no ataoko dia anao tsy taitra. Dia ozy indray izy amin'ny 1:10 ary tonga tamiko indray. Andriamanitra matoa tonga indray, tsy le zavatra niteneniny teo aloha tsony ny lazainy fa tia hita fahavononana ao anatina programa izy ao anatinao, vonona ny ahita izay zavatra ny lazainy mba hahafahany manomboka an'izay zavatra tiany atao eo amin'ny fiainanao. Ahoana fisehoan'ilay izy pasteur? Ary tonga tamiko indray ny teny Jehovah nanao hoe, or Jeremia inona zao ny hitanao? Ino zao hitanao zao? Zany hoe manomboka hitan'Andriamanitra zany Jeremia, fa mahita manomboka vonona amin'izay dia manomboka velona amin'izay ny ao anatiny. Fa tamin'ny fotoana ny tenenan'Andriamanitra taminy tsy tonga saina izy. Zavatra anankiray ny angatahako amin'Andriamanitra androany maraina. Amin'ny fotoana isokafany vavako dia ho tonga saina ara-potoana ianao. Rehefa tonga saina ara-potoana ianao mifanandrify amin'izay zavatra ambaran'Andriamanitra ny vavako dia tsy miverina amin'ny herinandro indray Andriamanitra manontany hoe inona ny hitanao, satria efa hitany fa mahita ianao. Dia ozy Andriamanitra hoe za tsy ela amin'ny zavatra haiko fa makeroso amin'ny manaraka. Zany fotsiny ve ny tehako omenareo an'Andriamanitra? Eno le izy, tsy miankina amin'Andriamanitra le izy, tsy miankina amin'Andriamanitra le izy, miankina amiko le izy. Ozy izy Jeremia fa ino zao hitanao zao? Zany hoe Andriamanitra zany tsy miala eo amin'ny Jeremia mihitsy ny kai masony, dia vao hitany fa mialany le fihetsepo vonona ahita izay hitan'Andriamanitra amin'izay programa tian'Andriamanitra hitondrana azy. Dia ozy izy Jeremia namaly anazy. Jereo tsara mahita ozy ity ary izy iza ratsakazo mahatsiaro no hitako, mahatsiaro an'ilay teny izy, natsiaro ilay zavatra nolazain'Andriamanitra izy. Dia 1:12 dia ho Jehovah tamiko, zay vao hitako ny fahitanao fa marina, mahatsiaro amin'izay ateraka ny teniko. Zany hoe raha tsy nahita Jeremia, tsy nijoro Andriamanitra anatateraka an'izay nolazainy teo amin'ny fiainany. Misy fahatsiarovana tsy maintsy hovaina ao anatinao. Aza mahatsiaro ny lasa sy ny fangerifirenao, aza mitanondrika teo amin'izay zavatra nalavo anao sy nararaka anao hatramin'izay. Manombo mahita ny herin'ny azo fijaliana sy ny famonjen'i Jesosy ianao ao anatin'ity herinandro masiny ity. Halleluja. Manombo mahita le tombontsoa miafina rehetra tao ambadik'izay niaretany ho anao mba nananao fijoroana tsara araka ny sitrapony. Fa ny zavatra hitranga manomboka androany maraina afaka iova ny zavatra rehetra. Afaka iova ny zavatra rehetra. Rehefa teo mifandraisana ary moa izy niteny hoe zao no ataovy ho fahatsiarovana. Misy zavatra inona ny tsaronao? Zavatra tsarony marary zao androany dia tokony hatsiarana hoe efa nikapohana Jesosy tamin'ny diakapoka izay niaretany mba ho fanasitranana. Halleluja. Efa ela Andriamanitra nanao anakapoha fa za dia zanany tia ny vonjena ary tia ny andova fiainana be dia be ao amin'izany zavatra tokony tsaronao.
Zavatra tokony tsaronao tsy fanaperana le zavatra mitranga mitady ampahory anao fa manan-javatra vonina Andriamanitra androany zay ao am-pony tiany ho tanterahany ao amin'ny fiainanao. Toy izy Andriamanitra hoe top départ tsika androany maraina satria niovany zavatra rehetra. Tsy ianao le mitanondrika be ranomaso tsony, tsy ianao le mana-kivy lava, tsy ianao le ketraka lava tsony, fa olona manana maso mahitsy zay hitan'Andriamanitra momba anao ary nan'Andriamanitra fanantenana sy fanovana ao anatinao. Ty androany ty ny fotoam-panovananao. Zay no mahatsara ny teny marina, fahitana marina. Rehefa marina ny fahitanao, rehefa marina ny fanambaranao, dia tsy manatsafidy Andriamanitra satria Andriamanitra marina izy. Sady amin'ny marina koa ny sehony fa marina izy. Pasteur, ty fanontaniana ty tena manitikitika na mafy mihitsy ho anareo mpitory ireo sy ho anay izay lazaina fa hitoriana ny teny. Inona io fanontaniana io? Voalohany Pasteur Rodolphe, ho valiko izy fa ny anatinareo any. Zao le fanontaniana. Marina fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, marina fa Andriamanitra zay zavatra lazainy dia tonga dia nitanterahany, marina fa afaka mamindra tendrombohitra izy, marina fa nalazarosy ara vitany ny atsangany. Kanefa pastera, ty zavatra kely ty mba niendra ny rako taminy kanefa tsy nataony mihitsy, nefa fa mihainy toroteny foana ary petsaka ny toroteny mampanantanena fa mety miova ny zavatra rehetra. Dia ty le olana fa hovahana, misy te andreve le izy, misy te andreve le vahaolana. Raha tianao re le vahaolana ao anatina révélation mazava androany maraina, tiako ianao itia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Rehefa manantona an'Andriamanitra ianao dia fataro izy aloha. Inona ny hamantaranao anazy? Aza tonga dia mihaino aloha hoe inona ny zavatra ho tenenina. Fa mandana aloha manao étude, mianara ao anaty Baiboly hoe ohatra ny ahoana ny comportement, ny fomba fijoron'Andriamanitra, ny fomba fiasan'Andriamanitra, ny zavatra andrasan'Andriamanitra sy ny amaritra ny fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ohatrany hoe fatary hoe ao anaty Baiboly hoe ohatra ny ahoana Andriamanitra, Andriamanitra ny fihetsem-po ve izy? Sa Andriamanitra ny fahamarinana aloha izy? Hozaraiko aminao le zavatra mitranga. Andriamanitra voalohany dia mametraka mazava mifahafahanao misitraka mivoninaany amin'ny fahafenona amin'ny alalan'ny fanekenao anana fo makatohan'Andriamanitra. Avereny hoe fo makatohan'Andriamanitra. Atsangana ny tanan'izay mihaino ana mandrianandro. Fo mandinona hoe zao aza tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fo mahay manery an'Andriamanitra mambavaka. Nenetsika tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zao no anatin'ny saintsika. Tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amelona ny finoko mba ahafahako ny vavaka aminy, atonga azy hamaly vavaka. Zay ny olona 4 miliara mitady an'Andriamanitra manana n'izay toe-po zay. Fa ny zavatra tsy fantatry izay olony izay na maro anisa azy izy dia tsy izay mihitsy no andrasan'Andriamanitra aminy. Raha manam-potoana hitondra fo, andray teny, ampiasa an'Andriamanitra ampinoana hoe rehefa voarainao le teny ka mininy ao anatinao dia amin'ny alalan'ny finoanao an'le teny voarainao no ahafahan'Andriamanitra miasa hanovany situation anao. Raha tsy ratsy zany, zavatra ilainy zany amin'ny sekoly ny finoana, fa tsy lara-pahamehana zany eo mason'Andriamanitra. Lara-pahamehana eo mason'Andriamanitra dia zao Andriamanitra mitady fo mpakato melohan'ny fo mino fa mahay ny zavatra rehetra izy. Taizany nahitako an'izany ho anay mpitory sy ho anareo izay hitoriana ny teny. Inona no andrasan'Andriamanitra amintsika? Voalohany, ary mangina be atao anatin'ity fiangonana katolika ity. Jauna toko faharoa no fahadimy. Jauna toko faharoa nisy fanasana sy fampakaram-bady. Dia tao anatin'ny fampakaram-bady sy fanasana io dia tao koa Maria
reny Jesosy Jesosy nasainy zareo tao. Dia rehefa nandeha ilay fanasana dia lany ny ranom-boaloboka. Rehefa lany ny divay dia nanantona an Jesosy sy Maria dia niteny hoe anaka lany ny divay. Raha adika mitondra n'ilay probleman'olona teo anatrehan'Andriamanitra Maria hoe lany ny divay mbola tsy nisotro ranom-boaloboka ny nasaina, dikan'izay afa baraka mpanasa fa tena raha ritro rano nefa ragova mbola tsy nisotro manaova fahagagana. Ny attitude ny Maria teto dia attitude na mpanompo mitondra ny fahorian'ny olona eo anatrehan Jesosy, manaitra azy hoe zao ny zavatra banga. Enonona valin Jesosy anazy. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy ozy izy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany divay dia hoy ny reniny Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa fa ninona kory zasenao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Nahita rirany tao amin'i Jesosy, Maria sa tsy nahita rirany? Enoy, reny niteraka anao aranofo tonga dia tsy fantatra fa faniny tsika, nga tsy fantany hoe niteraka azy io. Fa vao mal positionné, tsy teo amin'ilay position nilan'Andriamanitra azy, sy ilay zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy, tonga dia tsy fantatr'Andriamanitra. Teto zany tsy réaction maha-olona an Jesosy, fa réaction n'ilay Andriamanitra hamaly an'ilay problème mihitsiny tao amin'i Jesosy no tsy nahita ny Maria sy tsy nahalala azy satria diso tatitra izy tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Voavaly ianao zao androany maraina, ny andrasan'Andriamanitra amiko tsy hitomany satria marary mafy ianao, tsy hitondra ny aretinao eo anatrehany hoe Jesosy mba valio izy fa mafy be ny manjo azy. Tsy zay ny rôle ny intercession, ny intercesseur. Ao amin'ny intercession ny fivavaka fanelany ananana dia zavatra anankiray ny andrasan'Andriamanitra. Ny fitodian'ny Maria nanome lamosina an Jesosy, fa nitodika izy ny teny tamin'ilay mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Midika fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra mipitory manaitra ny olona akatoan'Andriamanitra, fa tsy mitondra ny olona tsy mpakato eo anatrehan'Andriamanitra mba hovana. Enoy, maika Andriamanitra ny ahita olona mpakato anehoana fahagagana, fa tsy olona tsy mpakato tereny filana hovan'Andriamanitra olana. Nandrasan'Andriamanitra amiko tsy tory hoe miliardera ianao tapitra ty fivoriany ty, tsy tory aminao hoe hositrany ianao na salamy ianao rehefa vita ty fivoriany ty. Tsy zavatra tsy nasainy hotoriko zany, ny zavatra nasainy hotoriko ny ampiomana anao ohatra ny nataony Maria hoe ataovonareo reo zay zavatra andrasan'Andriamanitra ataonareo. Dia ty reto, fa rehefa tsy nanao zay nasainy natao Maria dia tsy fantany. Maninona? Fa ninona kory moa zasy ianao raha vehivavy? Fa nga verisaina izy. Nefa reniny aranofo niteraka anazy. Dia mahafantatrareo, be dia be ny mpitory diso toerana. Satria tsy mitory fahamarinana. Andriamanitra mitady vision et parole, teny fahitana sy teny juste, marina, ho amarinina satria avy aminy. Tsy hoe Andriamanitra ny tsy mahavita manatanteraka zay zavatra nolazainy, fa isika tsy nanana le attitude, le toe-pony takiny mba ahatanteraka mora foana n'izay zavatra nokasainy ho tanterahana. Noho izany tsy hoe Andriamanitra mipamitaka ianao tsy mahavita zay zavatra tokony ataony, fa tsika ny tsy teo amin'ilay toerana tiany ahitana tsika mba hanatanterahany azy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Mba fantatrao Matthieu toko fafito. Hoe tao fanahy masina. Hoe tao fanahy masina.
atao fa ilaina ity fampianarana ity. Matitoko fafito 9:20 ka hatramin'ny 9:17. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao vazahay, mpaminany goavana be, maminany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy efa namoaka demon'ny tamin'ny anaranao vazahay, mpanao délivrance be amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao vazahay, mpanangana maty sy mpanao fahagagana efa tena mihoatra ny finoan'ny olona rehetra. Ary dia ambarako aminareo marina tokoa, tsy fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Reny ny ara tsy fantany rehefa tsy nanomana ny olona katoa aloha vao andray fahagagana. Apôtra Izany afaka ijoro amin'ny toeran'ny Maria be fahasoavana nitondra 7 volana ankibon'ny Mesia, zay tena tsy fantany akory rehefa tsy nanao zay tokony nataony, ka ilaza fa zany aminany nanao an'izao dia ho fantany. Zay mahatonga tsy mijoro na mirehare amin'ny titre apostolika, na pasteur, na évangéliste, na bishop, na mpiandry. Zay anarany antsoina ho ana Rahalahy Rodolphe raha tsy olako. Fa natongavako tsy ny hoajainao amin'izay anarana tianao hanonana, fa nahita ny toe-ponao hakatohan'Andriamanitra. Rehefa rava ty fivoriana ity ka misy makatohan'Andriamanitra eto rava ny fivoriana. Mafatatrareo fa ao anatin'ny fomakatoa misy maso mahita ianao. Za afapo satria nanao izay tokony nataoko, ianao afapo satria nahazo an'izay ilainao. Tapa-kevitra Jesosy feno rano siny. Rehefa tsara fiomanana ny olona anana fo akato an'Andriamanitra, dia tsy mila hoentina mambavaka ny rano avadika ho tonga divay. Ny rano eny ampela-tana mipakato dia tonga sainy eny an-dalana hiova divay amin'izay njara voatendry tokony ilana azy. Hitanao, misy karazana mirakla tsy mila provokena, ahitanao hoe iza ny nampiasaina. New dimension ozy izy ny anglisy, na hoe étape sy dikana vaovao sy dimension vaovao iarahana amin'Andriamanitra. Atao feno fonao akatohan'Andriamanitra. Fa rehefa feno fonao akatohan'Andriamanitra, aza miasa saina amin'ny rano ny amadiana azy ho tonga divay. Satria ianao efa mahalala mialohan'ny fotoana andrenesanao an' Jesosy milaza an'izay zavatra tiany ho lazaina. Ny fahavonona amin'ny fonao tsy ady hevitra fa hanatanteraka izay zavatra tsy takatry ny sainao asainy ataonao. Misy zavatra sain'Andriamanitra atao tsy zaka ny fon'ny olona tsy mpakatohan'Andriamanitra. Ratsy tsara ny mesazin'i Maria, anomana amin'ny fon'ny mpanompo akato. Ady hevitra nataon'ilay mpanompo teo anatrehany Jesosy, orangadia. Tsy rano nilaina fa divay. Afa-baraka eo zay satria tsy tafapetraka ny finoana. Ny fankatoavana an'Andriamanitra dia mitahiry ny finoanao tsy ho raraka. Ny fankatoavanao anao sitrapon'Andriamanitra dia mahatonga anao ho zaka an'ilay teny tsy takatry ny sainao, anao zay zavatra tsy takatry ny sainao tian'Andriamanitra hampanaovina anao. Noho izany, rehefa feno ny fatra ny fankatoavana, tsy mila miady hevitra amin'ny Jesosy fa zay sainy atao tonga dia tanterao ny fomba tsotra, fa aorian'ilay fomba tsotra natanteranao azy tonga saina ny rano, lasa nanana saina ny rano, amantatra fa zahay reto dia tsy maintsy miova divay satria zay no ilain'ilay mpanompo mba ho tanteraka rehefa ny haino an' Jesosy izy ka nakato azy. Zany atao hifanotronana. Tsy école d'onction zany zareko aminao zany. Ny école d'onction alahatra eo ny siny roka shakarabazindorokosity. Oka ny rano hiova divay amin'ny anaran'i Jesosy. Rano miova divay, rano miova divay, rano miova divay, rano miova divay. Yay! Rano! Terena ampinoana ny fiovan'ny rano tonga divay. Vao nahita fo-pakato Jesosy, toy Jesosy hoe asisteko reto amin'ny mampamorona anahako. Satria le fony mihitsy ny mety.
dikan'izay tsy fantatry le mpanompo akory fa rano ozy izy zareo ozy izy jona toko faharoa ny fantany fa tsy fantany akory hoe ny fiovan'le tao anaty siny rehefa nandeha izy nizaran'le rano ho tonga divay ary ny zavatra nahavariana avereny hoe nahavariana avereny fa tena nahavariana ny tsiron'le rano tonga divay matsiro lavitra noho ny ranom-boaloboka presse efa niotrika ela atao hoe divay zany hoe ao anaty fakatoavana misy antisipen'Andriamanitra fa afangan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zavatra tokony mbola andrasana iotrika ela be mihitsiny lasa tsiro mbola niotra no le enoy afaka iova-go ny fiainanao afaka iova-tsiro ny fiainanao ao anaty fakatoavana aza manaiky ampiresahan'ny olona ao anaty toroteny anova zavatra ve nivelany mandoavany zao fa anao an'izao ianao zavatra nivelany zany sokatra am'izay masom-pananao malala ny filazantsara marina sy ny filazantsara tsisy tsy zavatra rehetrarehetra ty vola foana rehefa faty anao mbola mila vola afaky nitanao arabola Andriamanitra amin'ny fahamarinana zavatra andrasan'Andriamanitra aminay teny anambara ny fitiavan'Andriamanitra anao rehefa tian'Andriamanitra ianao afaka fohy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra fa tsy etanina vao manao zavatra ho an'Andriamanitra fitiavana ny tiako velomina omponao fitiavana ny tonga anao akato azy fitiavana ny tonga anao anaiky azy fitiavana ny tonga anao hiaraka aminy fitiavana ny tonga anao hirehetra ho azy mananjavatra olazaina aminareo be dehibe fa mbola tsy zakanareo zany ankehitriny fa rehefa hiasa ny fanahy ny fahamarinana androany maraina dia nokatra ny ao anatinareo alala ny fahamarinana zay lokon'ny vavako satria tsy miteny avy amiko fa zay reny fanahy apetra reto am-bavako nolazaiko aminareo satria sady tsy tompony teny antsy Kristy fa Jesosy Kristy rery no miamboninahitra amin'izay zavatra zaraiko ho voninahitra ny anarany angazany ihany testamenta taloha nisy olona anankiray atao hoe Namana mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny faraika ambiny folo ka hatramy andiny fa efatra ambiny folo zavatra nitranga tao misy Namana zay ny anarany laso aloha vakiko dia mba fantatrareo sao dia misy tsy mitondra baiboly mpanjaka faharoa toko fahadimy andiny faraika ambiny folo ka hatramy andiny faharoa ambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy naniraka olona tany amin'ny Namana ilaza hoe mandeha mandroa ipito ao Jordana dia hody aminao indray ny nofinao ka adio ianao dia andiny faraika ambiny folo fa tezitra be Namana dia lasaka anao hoe indro nataoko fa mivoaka mihitsy isaka ty amiko dia mba hitsangana eo anao kiantso ny anaran'i Jehovah Andriamanina sady anefa heva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka sitrana ny abokako tonga dia avinavina angatsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra iabana sy faripara hon'ny Damaskosy tsy mahazo mandro amin'ireo va ka adio dia niodina izy ka lasa ankatezerana ny andiny fahatelo ambiny folo dia nanantona ny mpanompony ka niteny tamin'ny hoe rikakio na dia zavatra lehibe aza ny nasain'ny mpaminany nataonao mo tsy mba nataonao va izany koa maika fa raha hoy izy aminao mandroa dia adio ianao dia diny faefatra ambiny folo sofana izy an'io mpanompo dia nidina izy zany fa tsy nentipofina ny tamin'ny fahatezerana nandeha nirintona fa nidina izy ka nisitrika atao Jordany impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra ary nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely ndray ka nadio izy jereo ny zavatra nitranga Namana général mpitarintafika be voninahitra Syrianina ny antso ny mpanjaka n'Israely ny mpanjaka ny Syrie ny teny hoe isy olona ho alefako any général le izy dia mba mila fanasitrana any amin'ny Israely fa misy mpaminanony any dia tezitra le mpanjaka fa ngaza Andriamanitra no afasitrana ny abokany kina ny andrany azy aty fa tonga dia niantso Elisy asavy makaty izy tonga le Namana mpanjaka mpitarintafika Syrianina io nitantarany problemany dia vao tao tokotany dia ozy izy Elisy tsy nampandroso anazy akory nana tonga dia misitriky ipito Jordany dia ho afaka io tezitra be satria mana piscine tsara tarehy ao an-tranony fa maninona saina miroboko anaty rano maloto
ohatrany hoe dao antsika eritreritra ohatrany hoe ranonikopa ohatrany hoe ranomaimbo miroboka ipito dia nefany zay ny analan'le abokana fa manina koa Andriamanitra nanao an'izany tamin'ny alalan'ny Elisa teza toetra ny fonona mana izy anetry tena mba hahafahany mandray fahasoavana testanina le izy testana fankatoavana dia jereo le mpanompo io le rôlako nandray misy zavatra izirizirinao tenenina ianao hiala amin'ny ovadin'olo io tsy mety miala tenenina ianao hiala amin'le toetra tsy mety io tsy mety miala amin'le izy mihitsiny ary misy toana ohatry mafy be aminao le izy satria malaina ny ankatohan'Andriamanitra ianao dia avy eo rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra dia lazainao fa pasterany tsy mahay mitory teny zay koa ne tena mahazo mihitsy ampino nefa zay tsy maintsy mitory sy mijoro mampatsiahy ny olona iverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia raha miteny zao Andriamanitra hoe tamin'le mpanompo kely tao amin'ny Israely no niteny hoe ndany ianao mandro ipito ao Jordana Ramsia ianao ane raha ohatra ka tsy anaiky an'io boky ianao na ao anaty piscine zay tsy aloha ve ao anatin'ny ranomaimbo miroboka ipito dia miverina araka ny lazay mpaminany zavatra kely ane zany raha oharina manjoanao so ihany koa fa mba nihaino an'le mpanompo kely hitanareo misy olona efa miteny Andriamanitra fa tsy tonga saina izy dia zay mahatonga Andriamanitra maniraka mpanompo miconfirme an'le zavatra nylazainy mba hatonga azy ho tonga saina fa Andriamanitra tsy mamerina teny indroa zany dia rehefa nandeha izy natateraka an'le izy azon'le fanasitranana nanao ohatran'ny rôlan'ny Maria any izy ataovy zay asainy ataonareo tsy mareteka ao n'Andriamanitra eritreretony izany divay no ilaina fa rano nasaina naroso aloha fa rehefa teny tana mipakatony rano dia matsiaro tena zany le rano hoe raha tsy oveto dia ahita faisana fa aloha tsy netana mambavaka raha miova aloha satria eny tana mipakato le izy taddio fa ny zavatra rehetra eny ampela-tana mipakato an'Andriamanitra zany tsy maintsy miova ho azy any amin'ny fahatsarany zany dia hitanao amin'izay mahatonga antsika indraindray ohatry ny sarotra be zany niova sarotra be zany no hita vokatra sarotra be zany no ahita fahatsarana mitady ihany tsika indraindray fa tsy mahita satria tsy manaiky ny fotsika hiaina amin'le fankatoavana an'Andriamanitra mahita anao androany Andriamanitra hiasa mahery eo amin'ny fiainanao hitanao amin'izay ny andrasan'Andriamanitra amiko dia manaitra anao akato azy ary ny andrasan'Andriamanitra aminao dia anaiky akato azy ny tsiron'ny ranom-boaloboka tena izy dia resy ny tsiron'ny rano matsatso novainy ho tonga divay teny tana mipakato an'Andriamanitra mampatsiahy n'ity teny ity le izy Isaia 1:9 raha manaiky sy makato ianareo dia inona ny vokatsoany tany tena mazava be fa mahay manao fahagagana Andriamanitra fa miandry fankatoavana azo ny ampiasaina izy vao mahazo aina hamaly ny etaetan'ireo mpanasa amin'izay fahagagana ny lainy inona ny lesona azo tsoahana aza manantona an'Andriamanitra tereny filana ka maniraka azy ampinoana hamaly ny filanao tsy ny loava ny fiovampo akato azy tsy mivahaolana ny mamaky an'Andriamanitra fa ianao ny fantohan'Andriamanitra ao anatin'izany indrindra ny mampahazo aina azy hiasa rehefa makato azy ianao dia hanotrona anao izy tandremo fa zay maniraka azy tsy voatery ho fantany ary raha misy ny olona tena azo lazaina fa mahasoa mihoatra dia anisan'ny Maria izy ny tena vehivavy araba ary ilainao soavina kanefa rehefa tsy nitoetra teo amin'izay toerana tena ny lan'Andriamanitra azy dia tsy fantany na reny niteraka azy ranofo azy Andriamanitra tsy naniraka Maria hitory teny ampatsiaro an'Andriamanitra amin'ny asany fa Andriamanitra naniraka Maria hitory teny ampatsiaro ny olona akato an'Andriamanitra mba hatateraka ny asany tsy ny fananantsika fahasoavana mihoatra no hitahirentsika ho fantatr'Andriamanitra mandrakizay tsy ny asana ny fanompona ataontsika koa fa toe-po bakato amin'ny fovonina anao ny sitrapony no ilainy ary amin'ny fotoana iverenany dia azo antoka fa hanotrona anao izy ary isan'ny olona izay ho fantany ianao fantany satria manao ny sitrapony
fa tsy nanaiko ampiasainy. Tsy ny anarany no ampiasainao ho amin'ny vokatra, fa izy no ilainao anovanao mba hahatonga anao olona araka ny sitrapony ho ampiasainy haneo vokatra tsara lavitra eo amin'ny fiainanao. Ty marainy ity fiainanao vokan'Andriamanitra. Ary azo antoka feto amin'ity toerany ity hikasika fiainan'olona ndray izay ndray izy androany. Ary fantatro fa eto izay olon' izay. Tsangana ianao amin'ny toerana misy ianao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tenenao Andriamanitra androany, tia Tompo androany akatoanao. Mivereno tongotry ny Tompo androany amin'ny fibebahana marina. Ninona tontolo tsapanao fa renao anaty fahatsapana fa mampalahelo an'Andriamanitra. Mbola tsy tanteraka amin'ny antom-pisiana tena ilan'Andriamanitra anao, miangavy ary androany. Sokafo mifonao dia mibebaha. Teneny Jesosy amin'izao fotoana izao, mifona an' Jesosy. Mangataka indrindra famindraponao mangataka famelan-keloko avy aminao. Diovy ny foko, diovy ny saiko, diovy ny fanahiko. Diovy tanteraka le foko tsy mahay makatoanao io. Manaova auto délivrance ianao. Ravao izay tontolo rehetra tsy nambolenao eo amin'ny fiainako. Teneno Andriamanitra, inona le zavatra mbola tsy mahatanteraka sy mahafeno ny fipetra-pakatoavana iraisanao amin'Andriamanitra. Fanganongano fotsiny fahatongavanao eto raha tsy voavaly aloha izay. Satria izay nanirahana anay voalohany vao hivavaka ho anao izay. Teneno Andriamanitra androany, mila miverina amin'ny fakatoavana anao mila anao ny fiainako, mangetaetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, tahaka ny faniry ny dieravavy ny rano anono ny faniriany ny fanahiko sy ny foko anao fatratra. Diovy Andriamanitra mba hadio. Ataovy makatoa anao tsy misy fepetra. Aza vely hitoetra eto amin'ity nofo ity Andriamanitra, ka hitapikitra eto amin'ity nofo ity ho voageja ny filako sy ny faniriako amin'ny vahaolana sy fiainana hoe tonga lafatra eto tany fotsiny. Amboariny momba manontolo, sokafo ny vavanao, teneno Andriamanitra, teneno Andriamanitra, teneno Andriamanitra. Fa hiasa amin'ny fiainanao izy. Fantany manao, hitany fahorianao, tsy misy miafina aminy manjonao rehetra. Ary zany no antony ty fivoriana androany ity. Ny fivoriana ilay laza fa raha misy orona telo mivory amin'ny anarako dia ho afovoany. Miaraka amintsika eto Jesosy, metezy ianao androany, andray teny, andray fahasoavana, andray fiainana amin'ny alalan'izao fivoriana izao indray. Makasitraka Jesosy. Makasitraka Jesosy. Sotra fa tianay ianao. Raha Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Raha resy lahatra ianao androany an'olo tena ho an'i Jesosy. Tapatena fa mila azy ny fiainanao. Atsangano ny tanao kavanana ho an'izay n'olo tena ho an'i Jesosy. Atsangano ny tanao kavanana dia avereno miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy io manantona anao androany maraina, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Anio maraina Jesosy dia mangetaeta ny ombona aminao, ny ho tonga zanakao. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjaka ato am-poko, sorato eo am-boky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra, sotra amin'ny famindrapo, misaotra amin'ny rano sarobidy, manadio aho ho afaka amin'ny fahotako rehetra. Androany dia afaka milaza fa zanak'Andriamanitra. Sotra Jesosy. Amen. Fofany milanitra ny tandroa dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy. Raha misy manan'olana na aretina, makanisa telo fivavaka anao anareo vetivety fotsiny vetivety ny vavako. Raha misy mila an'izay dia makanisa telo. Tsika rehetra kosa hivavaka eo am-pitoerana angataka amin'Andriamanitra miaraka isika. Fanafahana sy izay mety hoe faniriana mba esan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ilay olona izay mila an'izany androany. Makanisa telo io fivavaka isika. Hallelujah. Jesu sakazana, Jesu ana, izy no aruna, Jesu ana. Raha ny olona, raha ny olona
Jesu no tsy mandao, Jesu apetrao mifaritra marary ny tananareo. Mino ve nareo androany maraina fa amin'izao fotoana itenenako izao Jesosy dia kasika ny fiainanareo? Mino ve nareo fa miaraka amin'ilay toe-po-pakatoa androany maraina dia afaka hiova ny zavatra rehetra? Raiso ary ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia atao verset pasteur rehefa avy eo. Raiso amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anara maherin' Jesosy. Raiso amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela maso manakely avy any Nazareta. Ka handray fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anara maherin' Jesosy avy any Nazareta. Oka handray izany fanasitranana izany anao lafo amin'ny fiainana manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fanasitranana anao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Oka tonga aminao arak'izay ireny ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona maso manakely avy any Nazareta. Sitrana amin'ny anara maherin' Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona maso manakely avy any Nazareta. Raiso any amin'ny anara maherin' Jesosy. Ko afaka ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anara maherin' Jesosy. Fanasitranana feno avy amin'ny tompo anao androany maraina amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona maso manakely avy any Nazareta. Sitrana amin'ny rofonao amin'ny anara maherin' Jesosy. Taontsika hisotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Taontsika hisotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Aoka hisotra an'Andriamanitra tsika ny fotsika manontolo. Miasa ny herin'Andriamanitra, miasa ny fanan'Andriamanitra, miasa manatanteraka ny sitrapony Andriamanitra. Ainjireo teo aloha ny tanantsika dia hivavaka ho an-dry zareo tsika. Aoka Andriamanitra ny herinao hiasa. Fantatra fa amin'ny fotoana rehetra dia afaka miditra an-tsehatra ianao manao zavatra eo amin'ny fiainanay. Tia ny fotoana nafanao anay, tia ny fotoana manginao anay Andriamanitra, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alléluia. 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 Daontsika tia tanana mafy be ho an'ny tompo. Tiafa mafy be ho an'ny tompo. Tiafa mafy be ho an'ny tompo. Tiafa mafy be ho an'ny tompo. Afaka maka telo izay manao vavolombelona. Raha misy matsiaro tena hoe afaka dia afaka mandroso telo. Aza menatra, voninahitra Andriamanitra. Azo toerantsika rehetra. Raha lafisirenena. Inona ny olana? Alléluia. Ny tsoroko vavolombelona eto za zany misy fotoana rehefa indray ohatra rehefa tsy indray ohatra hoe rehefa tsy mitoromaso iny na matetika moa zany dia tsy dia tsara le sofiko akavia. Dia lasa tsy dia maheno tsara le izy ohatra hoe sa inona ny antony izay no tsy fantatra. Dia le izy maheno fa lasa ambany be le fahenoana. Le fahenoana zany lasa tena ambany be mihitsy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra nataon'ny pasteur nizaka test izy teo dia hitako efa sitrana. Alléluia. Efa sitrana. Alléluia. Dia mankasitraka an'Andriamanitra nanomboka vao niteny pasteur teo tamin'ilay vao nanomboka dia ohatra nisy zavatra tsapako tamin'ny partie le gauche rehetrarehetra ty dia tsy haiko hoe inona ny anton'ilay izy fa ohatrany hoe vao niteny fotsiny izy teo dia taty amin'ny partie gauche taty nisy zavatra reko. Dia voninahitra ho an'i Jesosy. Alléluia. Da tsika te tana mabe ho an'i Jesosy. Asy voalokolaka Jesosy. Manaraka. Inona ny zavatra nanjo? Ohatrany hoe misy rivotra fotsiny tato.
misy rivotra tato amin'ny kiboko dia voniditra teto fotsiny a dia tsy naheno ininona mihitsy. Nahoana ny fiatraikany amin'ny fietsehany Tsy naheno ininona, tsy natsapa ininona fa tonga dia ohatran'ny hoe maivana fotsiny. amin'izao iza nanasitrana anao Jesosy. olakolaka mampony Jesosy. Inona ny zavatra nitranga dia nanahoana? Ny zavatra marary be tato anatin'ny tendako nanomboka tamin'ny zoma maly dia rehefa nisy mivavaka fanasitrana dia niala ilay izy. Talohan'ny fotoana mbola tao? Ie, mbola tao mbola narary be tato. Dia ahoana izao manao izy izao? Rehefa mitela dia tsy maninona intsony izao. Ie. Tia tana mabe ho any Tsy raha matoty mizavatra narary be hony tato amin'ny fotopiany tato dia tamin'ilay vavaka teo ilay izy tena nanjavona ilay manaintaina tao anatiny tao. Da tsika tehaka mafy ny tombo. talohan'izao fotoana izao ty ranabavy ty fanilo ny anarany tsy mavita mijoro ely izy satria nisy tsy fantatro nisy événement mivonjeny zany dia feno olona be dia torana foana izy ao anatin'iny fotoana iny mandritry ny fotoana ohatra tapakandro dia inefatra na indimy torana izy manatrika ny fotoana iny ary raha vao manatrika fotoana olona maro ohatr' izao zany izy talohan'izao fotoana izao dia ohatra ny raha vao mitsangana ela dia mangozozo tady taraboka zany fa vao vita mivavaka fanasitranana dia reny mihitsy hoe afaka ilay izy marina zany sa tsy marina asitehitana mabe ho an'i Jesosy mpanafaka. Ito vehivavy ito tamin'izay vao tonga vao maraina teo dia vao nanomboka fotsiny fotoana dia tonga dia nidaraboka teo izy. Zany mbola nisy an'ilay aretina zany tamin'ny vao tonga fa zao zany izy efa mijoro vavolombelona voninahitra ho an'i Jesosy rery any tehaka mafitsika ho an'ny tombo. Alleluia. Velona Jesosy. Ndao retsika rehetra hitsangany. Afaofany amin'ny lanitra ny tanindao dia ndaontsika hisotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Manompo Andriamanitra velo isika. Sofina tsy dia maheno lasa naheno. Fanaintaina natao amin'ny tongotra tena marary ny soron'Andriamanitra. Zavatra be dia be no ataon'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho izany mbola tilo tanterahany amin'ny fiainantsika. Izao zany mandalo daoly fa ny fankatoavanao an'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Jesosy tompo dia niteny izy hoe tia ny tenako izay tolotra ho anareo. Fanolora-tena le izy. Mivakiana le tena, mivakiana ny tenan'ny tompo. Dia rehefa mivakiana ny tenan'ny tompo dia fanasitranana ho antsika rehefa mivakiana ny tenany. Ary ny rano sotrotsika dia raha maneho famelan-keloka sy famindram-po mandrakizay ho famelana ny fahotantsika. Androany tehiteny amintsika menakavy rehefa iombona amin'i Jesosy ianao dia ataovy antoka ny firaisanao aminy. Ndao ary zara ho amin'izay nasaina rehetra ny fanasana efa vonona. Manomanitsika ny fotsika ao anatin'izany iombona amin'ny tompo. Mandra-pavita an'izay dia mangataka hira anankiray tsika irahantsika ao anatin'ny fizarana an'ilay izy sorana an'Andriamanitra zany. Ya. Hallelujah.
Ampini masco dentro muita Aviais amor ni pamunzena Lai panzaka ni uninaita Nanduni vidi ni uai Sinja Tau Calvari Takunya não fantica Yule tungu chão Se voa levuna Nusa tuenti Nururanaku Natau tino na Matiwai Tau Calvari Irano ini Diareta nao Ilaya zufi Salini Tumavitaminao Fayanao irerian Yanao yan Nuna vidiza Bukan sejarah Nirano lancakan Familana heluka Nenole fatizai Kula minuluna Nanuga Feizu Sanakut Nanjamanija Fayanao ireia, yanaya, una vitiza. Zao a tsy ampy ny ranom-boaloboka fa zay fianakaviana iray mba mitambatra ranom-boaloboka. Dia misy fotoana zany hoe atsangana ny tanan'ny fianakaviana iray zay eto, mba misotro kely fotsiny miaraka te. Zay mba fianakaviana iray zany mba mitambatra dia manome an'ilay izy ho an'ilay mbola tsy manana. Atsangana hoe ny tanan'izay mbola tsy nahazo. Mbola tsy nahazo somary misimisy kely ihany. Dia zay fianakaviana iray mba mifanakaiky. Ya. Zay le fananiny tompo tsy ampy mihitsy ilay izy. Mba ahafahantsika mifampizara. Amen. Indrindra moa amin'ilay kaopy ngezangeza. Alléluia. Eritrereto hoe
jesosy rery ny navitan'izany fa tsisy navitan'izany zany mahatonga am'paoly ny teny hoe aza zay ny deraina ozy izy nomena voninahitra fa tsy tamin'ny anaranay ny nanaovana batisa anareo ary tsy zay ny voaomby teo amin'ny azo fijaliana monjy anareo fa jesosy rery ny navitan'izany izareo ny navitan'izany zay ny mahatonga azy tsaroantsika androany maraina matsiaro anazy sika androany maraina satria fantatsika fa lehibe ny zavatra nataonao atsika mba fantatrao ve fa manomana anao fotoam-pampakarana izy eo anatin'izao fandraisan'izao mba fantatrao ve fa manomana ny anovananao ao anaty koa izy anapahatsapahafenony ao anatin'izao fotoana zay iraisantsika latabatra amin'izao matsiarontsika ny zavatra vitany tamina noloran'ny ainy nanaiko vakiana ny kapohana tamin'ny azo fijaliana sy nomboana manana antsika antoka fa izy ny fanasitrananao atsika matsiarontsika androany maraina ny razana latsa no famelana ny elotsika amin'ny endriky ny kapoaka manana antsika antoka fa olona voavela eloko tsika ary tsy ho kondane mandrakizay na voaeloka mandrakizay no izany fitiavan'i jesosy atsika izany dia miara-miombopontsika eo amin'ny latabatra zao no lazain'i jesosy tia ny tenako izy izay vakiana ho anareo zao natao ho fahatsiarovana misora azy taka izany koa ny kapoaka maneho ny mariky ny famelan-keloka aso ny fiainam-panahintsika satria ny fanavoavela eloka ihany no ho any amin'i jesosy rehefa miala eto nalatsa ny rano ho fanekena vaovao sady mandrakizay ho famelana ny fahotantsika noho ny fitiavany atsika ty le fanekena vaovao zay nalatsako anareo ny tompo ho famelana ny fahotanareo ka nao vinanareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i jesosy mandra-pivery ndray apakatra atsika ho tsy jesosy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany misora azy no tsika isotra an'andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka tompo fa ny firaisanay aminao dia mandrakizay tsapanay fa singa avy aminao tianao isinga avy aminao ao anatinay iombonanay aminao anananay fahatsapana ny fahafenonao feo amin'ny fiainanay ny fisianao dia ny ety ambonin'ny tany ahalalànao anay amin'ny fotoam-panovananay hita maso amin'ny fotoana iverenanao meloha ny fotoana iverenanao dia manovanay ao anaty ianao nahaka ny toetranao fa amin'ny fotoana isehonao dia manovanay ety ivelany ianao anahaka ny endrikao satria rehefa iseho izy dia ho fantatsika tokoa zay tena endriny fa raha miseho izy dia tahaka azy sika ozy izy jaonina ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra maiden'izao andriamanitra anana ny toe-panaraka ny sitraponao ao anatiko ity anao anao ny sitraponao anao zay akasitrahanao fantatro fa raha iveriny ianao any amin'ny raha lanitra dia hovanao ty mety loha ty hitafony tsy fahalovana anahaka n'ilay tena endrika ao tokoa faly androany maraina satria niombona latabatra taminao indray raha tokany azo fahalalana antsara sy ny ratsy no nasainao tsy nohan'ny olona dia ilay tena azo doroboka teo amin'ny silofiny jese atao hoe jesosy kristy avy amin'ny taranaky davida no nasainao hohanina sy sotroana ny rany sotra fa miendriky ny mofo zany sa miendriky ny kapoaka mba hafahako miombona aminao satria hovana tahaka ny evana sorona ny tolatezany adama sy ny nofony dia ozy izy adama vao mifona hitany eva hoay tolana solony tolako ty ary nofo solony nofoko dia ohatra izany keo amin'ny fiverenana rehefa hitanay ianao dia wow nofo avy amin'ny nofoko ity ary rà avy amin'ny rako dia misaotra jesosy fa hifankahita amin'izay sika amin'izany fotoana izany ny ankonana rehetra sy ny mpianaka avy rehetra eny amin'ny raha hoany lanitra tsisy fisentona sy ranomaso intsony mandrakizay makasitraka jesosy io miandro ny fiverenanao zahay marana ta amin'ny anaran'i jesosy amen ndao tsika ity an-tany nandray mpanompon'andriamanitra ny amin'ny fitohizan'ny programma azo toerana vetivety ohatsy izy miboky ny oabolana hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra amen tsy afaka hivadika aina ny teny raha tsy hialohavan'ny fahazahoana ho azy tsara te-hampanangatanana anao
azonao tsara ve le teny ka ninninona teny azonao tsara dia izay no amadika fahasalamana sy ho tonga aina eo amin'ny fiainanao. Ataovy amainina zay. Andriamanitra amin'ny fisehoany dia mamaly ny olona ray tsy hoe araka an'izay angatany fa mihoatra lavitra. Zay Andriamanitra. Raha mamaly anao araka izay angatanao fotsiny Andriamanitra tsy Andriamanitra zay. Fa Andriamanitra raha angatanao hoe hazo, ohatrany hoe hazo fiaina ilamina amin'ny fiainako. Dia ozy izy Andriamanitra hoe fiainana mandrakizay. Zay Andriamanitra zay. Zay le tao anatin'ny teny hoe rehefa miseho amin'loanao izy dia tsy midina amin'ny toeranao izy. Fa ianao no ampiakarina ahatratra ny fahatakarany sy ny fahaiza-manaony. Atsangana ny tananao hoe azonao tsara ny zavatra nolazain'Andriamanitra androany hariva, androany maraina. Zay Andriamanitra avelele zay mihitsy Andriamanitra zay. Amen. Dia tsika hanamafy ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra. Ny fanatitra tsy hoe fanatsemana dépense fa hoe hanenjehana dépense. Tenenina akaikinao tsy izay mifanatitra hoe. Fa mifanatitra dia fanehoana eo anatrehan'Andriamanitra izay tsy hita maso fa asehontsika ho hita maso amin'ny alalan'ny hetsika mpinoana amin'ny alalan'ny fanatitra. Ozy izy hoe aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra tsy hoe ora amam-bola Andriamanitra. Tsy ora amam-bola Andriamanitra. Avelen'izay tsy ora amam-bola Andriamanitra. Fa mizato epontsika izy hoe raha tena nahita azy ianao tao anatin'ny teny. Misy olona nahita an'Andriamanitra tao amin'ny teny ve androany maraina e? Tiakanao hitsangana ao anatin'ny fiderana tsika hanatanteraka amin'ny fanatitra ao anatin'ny fifaliana. Amen sa tsy amen? Amen ve sa tsy amen e? Ndao ao anatin'ity fiderana ity ankalazan'Andriamanitra tsika ao anatin'ny fanaovana fanatitra. Aiza ny teko any Jesosy, aiza lala firenena vao nasoasoavany teo. Da tsika iara entanetana miaraka amin'ny Jesosy ao anatin'ity fiderana ity Adonira kula kama kwanza sote. Because my God will hear me. Oh!
An Jesosy. Alleluia. Manasana ho azy toerana vetivety a. Mbola tsy vita. Mbola tsy vita. Ataovagna kengana anga. Tsa mbola vita anga le fanatitra. Eny ataovy miadana fa tsy hoe atao aingana le tonga dia lefatsika ny announcement mandrapavita ny fanatitra. Mba te hampanangatana pastera tia mampanangatanana mpampianatra manko pastera alleloia. Tsangany ny tanana ho an'ny olona zay piaino radio FM 90.8 sy toetana mabe ho an'i Jesosy. Tamin'ny alalan'ny announcement ve na inonareo hoe nyty fotoan'ity zay ho an'i Jesosy mivoninahitra. Mitoy ny fandrenesantsika zay akasitrahana ho anareo tena ho anareo atsika io radio io an'izy io radio io atsika io radio io ho an'ny manana fanamarinana kely misy telefônina afaka ifandraisantsika dia alefaso ny fanamarinana misy an'izao indray alefaso ny SMS fa horaisinay ny fanamarinana anitsina mba ahitana ny fahatsaran'Andriamanitra eo anivony onjapeo. Amen. Dia ny fotoam-bavaka atsika raha riva ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiandraikitra rehetra raha mahatsapa an'izay ianao anisan'ny mpanompon'Andriamanitra dia raha riva amin'ny teny mbola hiaraka amin'ny pastera Rodolphe atsika ho fanomanana tiako aza mbola mika aloha fa tiako ikika manko tsika avy eo iorakoraka mafy be ho fanomanana ny fiombona-po ny fitoriana filazantsara ny fifoazam-pana lehibe zay arahantsika manao hoe tao Antsirabe mahazo miorakoraka amin'izay ianao. Izy aloha mba maniran'izany hoe fisehoan'ny fifoazam-pana lehibe tao Antsirabe zay sy tetana mabe ho an'i Jesosy. Manaraka an'izay raha pitso maraina mbola isy fotoana eto dia anasaina antsika tsiraravy ho anao zay tsy manana fiangonana, ho anao zay tsy manana fiangonana, ho anao zay mbola misalasala hoe aiza andeha tongava eto mandra-pieritrretanao dia tongava eto mandra-pahanao ny décision aiza marina no iorona dia tongava eto isy fotoana eto manomboka amin'ny 6 ny fotoana atsika eto dia tsy ela be fa amin'ny atoandro mirava, tsy ela be tsy amin'ny alina atsika ny mirava eto raha pitso maraina fa amin'ny atoandro. Ok satsy ok. Dia ny fotoana atsika ny tapitra dia akasitrahana zay farany fatsikely indrindra ny pastera Rodolphe Dafinarivo zay ray aman-dreny mpanorona nametran'Andriamanitra ny vision an'izao asa fanompoana hvkl-mission izao. Izy mivady, izy mianakavy kely akasitrahana re tompoka. Izay tsy hoe mijampy train na dia miverina ary ny train aty Antsirabe avy Antananarivo fa manaroatra amin'ny fahasoavana zay omen'Andriamanitra amin'ny tombontsoa zahay ny amin'ny fandalovanareo satria fantatray loatra amin'ny programa zay ampanaovan'Andriamanitra anareo fa fohy dia fohy tena zara raha misy andrian'ny loha angambany fa nefany noho ny fitiavanareo an'Andriamanitra voalohany faharoa noho ny fitiavanareo anay aty Antsirabe dia tsika ity tanana mabe ho an'i Jesosy. Sitrakay re tompoka tsy tokony iarahanay izy ity satria sitrapon'Andriamanitra dia anao fanatitra fanondrony zay ho fanomezanay voninahitra n'Andriamanitra. Raha ny era manko zay dia fantatray fa tsy nekenareo dia aloha ataonay tena ao anatin'ny fahatakarana le izy hoe hanome ho an'Andriamanitra amin'ny alalanareo zay. Marina zay ataonay eto tsy araka ny dépense anareo, tsy mahefa ny dépense anareo ary nareo tsy hangataka an'izay naoviana aminay mihitsy fa zay mahatsapa. Tsy haiko na miombo-po amiko nareo na miara-manaiky amiko fa za nahatsapa lalovan'Andriamanitra zay lalovanareo teto Antsirabe ndetsika te tanana mabe ho an'i Jesosy. Eketsika ve zay ho fanomezana le izy tsy terisetra tsy hoe fivoriana anangolam-bola, tsy fivoriana anangolam-bola na ho hanomezana ho ny olona
fa fahatsapana le izy a mety tsy ampy akorany sakafonareo maraina le voangonao fa mihoatra lavitra kosa nefa amin'ny alala mifatakarana manome an'Andriamanitra amin'ny alala ny mpanompon'izay dia mba eke re tompoko ary na tsy ekenareo dia ataonay le izy zao ataonay le izy zao iny ary zay efa anao an'le izy alleloia zay tompoko tsy virererana fa miantso be ny kankana raha vao mangina be dia eny be le vilia any an-trano eo am-pipetrana ihany tiako anao mba hiteka ho an'i Jesosy